Miarabantsika rehetra ry havana ny tokantrano izay manaraka nyity afatr'Andriamanitra ity izay hotoriana eto aminao eto mba andraisanao fahasoavan'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no efa niteny manao hoe mandehana ka torio ity filazantsara ny fanjakana ity mba ho renin'ny olona rehetra. Androany iresaka fahamarinana telo lehibe izay nambaran'i Jesosy mikasika ny momba ny tenany ary amin'ny farany dia hivavaka manokana ho anao raha marary ianao manaraka n'ity fandarana ity dia hisy vavaka manokana ho ataoko anao, fa milohan'izay hivavaka aloha aho ny an'ny tenin'Andriamanitra izay ho renesintsika eto amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra rainay io izay ny an-danitra, tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao ankehitriny, mangataka indrindra ny herin'ny fanamasinao mba hamangy ny sofina rehetra ny tokantrano any izay manaraka nyity afatra ity, mba handraisan'ny olona famonjena ary handraisan'ny olona ilay fahasoavana izay nambaranao sy ilay fiainana be dia be izay efa niteneninao ry tompoko. Petrao eto ambavako sy ataom-poko ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Hoy aho teo hoe misy fahamarinana telo lehibe reto izay nambaran'i Jesosy mikasika ny momba ny tenany. Tenin'Andriamanitra efa fantatrao ihany ny Jaona 4:20 ny 14 misy andreo fahamarinana telo lehibe izay ho resahako aminao ireo. Zao ny voalaza hoe hoy Jesosy tamin'ny mpianatra eo ary aminao koa izay manaraka n'ity afatra ity, Izaho ozy ny làlana sy fahamarinana ary fiainana. Tamin'ny fotoana izay nitenenan'ny tompony io ry havana teo anatrehan'ny mpianatra dia mbola tsy mazava tamin'ny mpianatra mihitsy mikasika n'ity Jesosy ity. Raha manaraka tsara ianao ny fanontanian'ireo mpianatra ireo hoe asehoy aminay ahoana ny atongavan'izany, dia Jesosy moa tsotra izy ny resaka ary tsotra izy nanambara ny zavatra iseho ao aoriana kely dia nambarany tamin'ny mpianatra hoe andeha aho anamboatra fitoerana ho anareo aho izay nambarany Jesosy moa hoe ery ambanimbany ery amin'ny Jaona 4:9 tamin'ireo olona tsy mino hoe izay alehako tsy azonareo aleha, fa ny mpianatra kosa naseho an'i Jesosy mihitsy ny fahamarinana tamin'ny mpianatra fa andeha izy anamboatra mazava ho azy ny fiainana mandrakizay, misy toerana any, misy zavatra namboarin'ny tompo any ho an'ny olona izay nandray izay nandresy tamin'izao hazakazaka izay nambarany tenin'Andriamanitra izao. Làlana, izay no hitanao Jesosy no miteny hoe izany làlana. Làlana maka izy io ry havana. Mazava ho azy fa makany amin'ilay fiainana mandrakizay io tenenin'ny tompo. Izany hoe makany an-danitra, makany amin'izany paradisy izany nazavainy tsara tamin'ny mpianatra izany fa araka nambarako taminao teo na ny mpianatra aza mbola ny salasala mihitsy, misy zavatra tsy mazava ny mpianatra. Ny tao anatin'ny mpianatra ireo manko dia taka ny olona rehetra izay velona tamin'ny andron'i Jesosy ny zavatra lehibe tamin'izany ny endry zareo dia ny tamaso ny nofo ao man-drà hoe ity marina ve zanak'Andriamanitra, ity marina ve ilay Andriamanitra tao an-danitra tonga nofo dia ety ambonin'ny tany. Mbola tao anatin'ny fisalasalana mihitsy reto mpianatra reto. Ary inona moa ry havana mahatonga andreo karazam-pivavahana maro ivelany ty atao hoe fivavahana kristianina na kristianisma ity satria ny ankamaroany ry havana tovitovy ihany aloha tamin'ny mpianatra tamin'ny voalohany. Sarotra tamin'ny zareo mihitsy ny mino hoe ity marina ve ilay Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, tonga nofo ety ambonin'ny tany, Andriamanitra ve dia ny afantarantsika an'izany ange zanaky Maria sy Josefy io, fantarantsika ny momba azy ary ao tsara ange ny tantara ry havana. Ary mino fa ianao koa ngamba rehefa mba mandinika mijery tsara dia mba mitovitovy amin'ireo olona ireo any ianao. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana ity Jesosy Kristy ity tokoa rehefa tena jerenao
misy teny zay moa hoe fanambarana zay moa ny teny gasy ny andikanan'le hoe révélation fa raha tsy Andriamanitra mihitsy ry havana ny tena mirévélé anao ty zanak'Andriamanitra ty sarotra aminao mahafantatra hoe ity tokoa ilay Kristy, ity tokoa ilay Mesy. Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany ny fijerin'ny olona aloha dia araky ny hita maso zay no mahatonga ny olona tsy mino. Ianao koa raha manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty raha miteny ny tompo hoe izaho ny lalana. Raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia manana finoana ny Jesosy Kristy tompo ianao. Raha te hahita n'izany Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra zao rehetra hitan'ny masonao zao, zaho hozy Jesosy ny lalana. Misy teny any amin'ny obolana toko 4:40 any. Raha tsy diso any 2:40 miteny hoe misy lalana ataon'ny olona ho mety, ho mahitsy. Kanjo izy lalana mivarana mankany amin'ny fahafatesana no efarana. Raha miverina kely ary havana hoe inona ny tena mahatonga ny olona tena mamorona karazan-javatra be dia be ivavahana dia aro tsara nge eo ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe lalana heverin'ny olona fa mety. Tahaka ny Kaina ohatra raha mijery ny tantara amin'ny Genesis toko 4 ianao, heverin'ny Kaina fa mety angery havana. Raha nanatona an'Andriamanitra izy mba nibavaka dia niezaka natao ny zavatra izay noheverin'ny sainy. Zay nge ilay fanatitra nentin'ny Kaina. Zay tandindony ny ataon'ny olona maro amin'izao fotoana izao mamorona zavatra Andriamanitra ivavahana. Makataka anao mba hijery nge mamaky kely ny asan'ny apôstôly toko 7:20 fa raha misy firenena anankiray tena mahan'Andriamanitra be dia be ivavahana dia ny Grika. Rehefa tonga tany ny apôstôly Paoly zao ny zavatra hitanao, nitety aho izy nitety ny tanàna dia variana. Ary rehefa nitety ny tanàna izy dia nampitsony ny ireo manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany izy ireo filôzofa be dia be hoe avy eo ianao mba tantarao aty aminay izy zavatra zany resahanao zany, zany fampianarana entinao zany. Dia tonga ny apôstôly Paoly dia zao ny teneniny, hitako izy fa fatrapitana, fatrapivavaka amin'izay Andriamanitra mihitsy ianareo reto. Ilay Andriamanitra petita io. Fa ny zavatra mba hitako izy ny apôstôly Paoly nahita alitara anankiray alitara anankiray zany neny zareo Grika moa zany nasiany alitara be dia be daholo ny Andriamanitra rehetra izay ivavahany dia nisy alitara anankiray hitan'ny apôstôly Paoly te dia nisoratra hoe ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra. Dia hozy ny apôstôly Paoly nahita an'io io soratra io ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra kanefa ivavahanareo dia io notoriako aminareo. Dia gaga daholo reto Greka tamin'izany fotoana izany satria niresaka ny Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty izy. Ianao koa ry havana androany mino fa be dia be nge ny olona tahaka ny reto Grika reto koa manangana Andriamanitra izay no heveriny fa mety. Zay le hoe misy lalana heverin'ny olona fa mety. Kanjo lalana mivarana mankany amin'ny fahafatesana ny efarana. Tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy jereo tsara ry havana. Nareo jiosy ilay avy amin'ny taranaka Davida aza Jesosy Kristy izay namany tena tsy nino an'ity Jesosy ity mihitsy nge izy. Ozy ny tenin'Andriamanitra tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa zay rehetra nandray azy kosa dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ianao raha mitady lalana ho any an-danitra ianao, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra anao, averina ny Jesosy aminao androany le teny hoe zaho no lalana. Lalana tsy azo ampiny io, tsy tahaka n'ilay ataontsika hoe mankany an-danitra moa misy le fomba fitenitsika hoe tout chemin mène à Rome. Ny lalana mankany an-danitra ry havana tsy be dia be tokana Jesosy Kristy. Ary tsy hanampiana io, tsy hanalana, tsy ampiana olo-masina io ka hoe rehefa ohatran'izao dia ampiana an'izao. Tokana Jesosy Kristy, zaho ozy Jesosy ny lalana. Ianao koa ry havana raha manaraka ny tiafan'Andriamanitra ity te ho any an-danitra ianao, ozy Jesosy hoe zany lalana.
zay le fahamarinana goavana lehibe anankiray. Fahamarinana faharoa, fahamarinana. Jerevinao reo tsara io teny io. Vérité. Rehefa tsaraina ny tompo tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa nitsaraina izy dia izao ny zavatra hitanao teo amin'ny Plato. Ahoana hozy ny Plato? Inona ny marina? Inona ny marina tamin'i Jesosy? Dia hozy Jesosy hoe, izao nge ny nahatongavako tety ambonin'ny tany hozy. Anambara ny marina. Zany ny aviako tety. Anambara ny marina. Ianao ry havana ny tokantrano any, napetraka ato mihitsy izany fahamarinana goavana. Betsaka ny zavatra ataontsika zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ety, mikaroka ny atao hoe fahamarinana. Toro lalana men'ny tenin'Andriamanitra anao androany dia ty tenin'i Jesosy ty hoe zany fahamarinana. Ny fijerin'ny Plato azy aloha dia nofo aman-drà. Zay ny fijerin'ny Plato azy. Fa ianao androany, zany Jesosy zany efa tsy nofo aman-drà tsony. Fa ity tenin'Andriamanitra ty tonga eo anatrehanao ankehitriny. Zay ny fahamarinana. Ity tenin'Andriamanitra ity ny fahamarinana. Raha hitady zavatra hoe inona ny marina mikasika an'izao, mikasika an'izao. Ty mba toro lalana omeko anao ty. Amin'ny filazantsara ny Jaona 9:1-telopolo sy ny 2:telopolo, misy tenin'i Jesosy. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa. Raha rahanao tsara izay teny izay dia izao. Raha ohatra ka ataonao komaikamaika zany, mijery an'ity teny ity ianao, ary tsy ao aminao ny fanahy masin'Andriamanitra mampahiratra ny masonao, sarotra aminao ry havana mijery ny marina. Tena milaza anao aho. Inona moa no mahatonga ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao mikaroka, mandany vola amina $milliards, mikaroka. Sao dia mbola misy fiainana any amin'ny habakabaka any, amin'ireo planeta ireo, sao dia mbola misy fiainana any, mikaroka. Androany ry havana, averin'i Jesosy aminao ty hoe fahamarinana, zany fahamarinana. Fahamarinana goavana be izay, ary fahatelo farany fiainana. Jesosy Kristy ihany no miteny an'io izy, zany no fiainana. Fanambarana izay efa nataony any amin'ny Jaona 10 teo anatrehan'ny mpianatra hoe hanome anareo fiainana ange hozy ny ahatongavako aty, fiainana be dehibe. Ahoana moa ry havana zany fiainana be dehibe zany? Tsika zanak'olombelona tsara ovy tsara fa misy atao hoe saina vatana fanahy ato anatsika ato. Io saina vatana fanahy ato anatsika io dia mila ny fidiran'Andriamanitra ao anatiny io. Atoroko anao ny zava-miafina nahafatan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Anavotra an'ireo zavatra telo ireo aloha. Ny voalohany fanahintsika mba handova ny fiainana mandrakizay. Ny fahatelo ny saintsika mba tsy ho voagejy ny lainga izay afafy ny Satana ety ambonin'ny tany. Ary fahatelo ty nofontsika ity mba tsy hampijalian'ny aretina. Raha mijery ianao ny faminanianao misy atoko 7:12 sy ny 5 dia misy ny teny ao hoe mitondra ny fahoritsika rehetra izy ary mivesatra ny aretintsika. Hozy Jesosy hoe zany fiainana. Mila fiainan'ireo zavatra telo ireo. Ny fanahintsika, tsara ovy tsara izay fa mila n'izany fiainana izany ty fanahy ty. Rehefa tsy ao anatin'ny fanahinao ilay Jesosy Kristy, dia hozy ny Efesianina 2:2 hoe ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahafatesana. Maty fahavelona hozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Androany fotoana anankiray handraisanao fanapa-kevitra raha tianao. Androany raha tia handray fiainana ianao. Faharoa, rehefa nandray fiainana ianao mbola tianao koa hitombo ny fiainana, le saina ato ao anatsika ato dia tian'Andriamanitra tena iaina.
ao anatin'izany atao hoe fahamarinana. Io le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra. Mivezivezy ao anatin'ny sainao mba ho fanadiovana ny ao anatin'ny saina. Ary fahatelo, ty vatantsika ty mara-piala antsika eto ambonin'ny tany eto dia miady ao anatin'izany atao hoe aretina. Jesosy Kristy milohany nampiakarana azy tembony azy fijaliana, nikapohana 7:30. Zany nikapoka romanina ho an'ny olona voaheloka rehetrarehetra. Dia zao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny dia kapoka taminy no nitondra ny aretinao rehetra. Averiko tsara eo 5 Jaona 4:10 dia hijanona aho dia hivavaka ao anao. Hozy Jesosy hoe zaho ny lalana mankany amin'izany atao hoe Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra. Lalana mankany amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay. Lalana amin'izany atao hoe fahafantarana an'izany atao hoe izaho marina moa Andriamanitra. Jesosy Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany tsy maintsy toriana mba ho ren'ny sofina rehetra milohan'ny olona, ialan'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ety. Hijanona aho nampanantenanao aho fa faranako mivavaka ity afatr'Andriamanitra ity. Raha manaraka tsara ianao ka mino, veriko tsara, mino fa nentin'i Jesosy Kristy ny fahotana rehetra. Araka niny voalaza ny Isaia 7:15 iny, araka ny voalaza ihany keo ny Salamo 7:7. Mitondra ny fahotantsika rehetra ary mivesatra ny aretina, mitondra ny aretina ihany keo. Raha mino an Jesosy Kristy ianao, ireo asa-pamonjena lehibe roa goavana nataonao anao teny Kalvari ireo, hivavaka ho anao atateraka ilay tenin'Andriamanitra hoe tory ny filazantsara sy tranony marary dia hivavaka ho anao aho, satria zany ny tenin'Andriamanitra ka dia mirary soa anao na iza toerana misy ianao. Mino an Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjena lehibe nataony tembony azy fijaliana ianao ho anao ny famelan-keloka feno raha maty ianao androany ho raisin'Andriamanitra ao amin'izany atao hoe paradisany ianao. Raha mbola velona ianao marary ianao eto ho sotranon'Andriamanitra ianao satria izay ihany koa fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka aho. Jesosy Kristy tomponay eo misaotranao lehibe aho ny amin'ny afatrao izay nampitondrainao androany. Nambarako teto fa ianao ny lalana. Raha tia handova ny fiainana mandrakizay ny olona, raha tia hita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona, ianao ny lalana. Ty fotoana androany ity fanahy masina mangataka anao aho miasa mahery any tokantrano amin'izay olona rehetra manaraka nyty afatra ty ianao androany. Sy fahamarinana, ianao ny fahamarinana. Nambarako teto Andriamanitra fa ity teninao ity, ianao le Jesosy Kristy, ilay miseho amin'ny endriky ny teny amin'izao vaninandro faran'izao. Vangio amin'ny herinao mahagaga izay ireo olona manaraka ihany koa ity afatra ity. Ary ny fahatelo, tia ny fiainana ho anay be dia be ianao vavaka ho an'ny marary aho. Na iza manaraka an'ity fandaharana ity, ary na inona aretina mahazo azy, amarino amin'ny tompony teninao manao hoe nandefa ny teniko mba nasitrana azy, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra. Saotra indrindra tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao andray, ary atolotra anao ny dera sy ny ady ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen.